Mitaky ny tokony hitsangana ny filoha efatra hanome tolo-tanana ny mpiara miombonantoka amin'ny FFKM amin'ny fanatanterana ny dinika ho famahana ny olana eto amin'ny firenena ny GEC. Dinika izay iarahan'ny herin'ny rehetra eto amin'ny firenena. Fanadihadiana. Manohana ary manome tolo-tanana ny hanatanterana amin'ny fionana eo amin'ny samy malagasy eo ambany fitarihan'ny FFKM ny groupe des éclaireurs de contact anan'ny GEC araka nambarany CST Cyril Rasamzafy. Mitaky ny tokony hitsanganan'ny filoha efatra dia ny amiral Didier Ratsiraka, professeur Zafy Albert, andriamatoa Marc Ravalmanana ary andriamatoa Andry Rajoelina hanome tanana ary ny mpiara-miombonantoka amin'ny FFKM amin'ny fandraisana fehi-kevitra mivoaka amin'ny dinika eo amin'ny herively eto amin'ny firenena ny GEC. La politika dia tsotra ny filoham-pirenena efatra tsy maintsy mitsangana ary angaviana ny hitsanganany ary ny filoham-pirenena efatra tokony hampiantso anareo filoha efatra. Ny filoha efatra zany président Andry Rajoelina, ny président teo aloha telo lahy Ravalmanana zany, président Ravalmanana, président Ratsiraka, président Zafy Albert, reo zany no karazany mandray antanana ny fandravonana ny fanaraha-maso ny fivoriana zay tokony misy, ny fanatonana tokony misy eo amin'ny mpanao politika rehetra. Talohan'izao moa teny vato namory ny ministère de l'intérieur. Tamin'izay dia nasainy daholo ny mpanao politika rehetra koa mba tsisy ny zanaky Madagasikara mba hisy exclusion na hoe fanavahana. Antsona zay manan'olona tonga, zay tsy manan'olona moa efa tsy tonga izy dia io zany no ahafantarany fiarahany miantany ny mpanao politika amaha ny olan'ny malagasy, anatrika ny olan'ny malagasy. Inona ny toe-tsaina tsy maintsy ananana ao anatin'izay. Voalohany fanomezana hery ny filoham-piangonana sy ray aman-dreny mitambatra. Asahiteny tia marina mitapaka atao amin'ny fivoriana, ohatrohatra amin'izany. Tsy mahazo milatsaka ohatrohatra ny filoha rehetra na tamin'ny alalan'ny fihetsem-bahoaka io na tamin'ny alalan'ny fifidianam-bahoaka. Tokony ho resahana sahala amin'izay zany rehefa zay tapaka. Na hoe mahazo milatsaka reo dia resahana sahala amin'izay. Zany hoe toe-tsaina manana fitiavana ny tanindrazana na dia hoalam-bahoaka azy. Mikasika ny fifidianana mazava ny toeran'ny vondrona politika GEC. Ho azy ireo dia mbola tsy vahaolana amin'ny krizy ny fanatanterahana ny fifidianana kamehana. Araka fanazavana ny andriamatoa Cyril Rasamzafy mba hialana amin'ny fiverimbezerenan'ny krizy, ilaina aloha ny dinika sy ny fandaminana eo malagasy ary efa tafapetraka izay vao tokony miditra ny fifidianana araka ny fijeriny izy ireo.